Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahaba tsika revako malala tratra ity Sabotsy farany herinandro voalohany amin'ny taona ity ny Genesisy toko voalohany andiny fafito amby roapolo sy ny valo amby roapolo no voalahatra Mofonaina riavako. Genesisy toko voalohany andiny fafito amby roapolo sy ny valo amby roapolo. Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namahonany azy, lahy sy vavy no namahonany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanontaniana izay mandrakariva atao revako malala dia ny hoe inona moa no tena anjara toeran'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Nahoana Andriamanitra no nahary ny olombelona ary moa ve ny olombelona tena miazona manaraka izay planin'Andriamanitra izay amin'naharian'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao? Inona ny antom-pisian'ny olombelona? Zany rehetrany dia valiany ity andiny fafito amby roapolo sy ny favalo amby roapolo ity. Mazava ny andiny fahenina amby roapolo fa fanapahan-kevitr'Andriamanitra no namorona ny olombelona. Ny olombelona tsy nisy ho azy fa fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny nahary ny olombelona. Hoy ny andiny fahenina amby roapolo, andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Tsy hiaditsika hevitra aloha ilay hoe isika hoe Andriamanitra be dia be ve zany, fa teny hoe Elohim moa dia au pluriel milaza an'Andriamanitra toy ny hoe maro fa tsy de maro loatra, fa io le tenenin'ny exégète manao hoe pluriel de majesté, zany hoe tsy hoe maro akory Andriamanitra fa milaza fanajana io, fahamboniana io. Nefa koa ny mpivoafy ny Genesisy koa dia milaza hoe efa hita ao anatin'ny Genesisy ny Trinité. Avelantsika izay momba n'Andriamanitra izay fa andehantsika resaka momba ny olombelona. Fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny nahary ny olombelona. Ny olombelona zany tsy nisy ho azy, tsy tonga ho azy. Tsy hoe par accident arak'izay mety ho resahan'ny siantifika tsotra, fa tena nisy fanapahan-kevitra. Ary rehefa namboatra ny olombelona Andriamanitra dia tsy hoe accident no mifampitohitohy no nampisy ny olombelona, fa nisy planina mazava, nisy modely, nisy lasitra, zay ny tena mahalaza azy, nisy lasitra nalaina tamin'ny nahariana ny olombelona. Ary izay le hoe endrik'Andriamanitra. Lay endrik'Andriamanitra dia lay maha olona ny olona manontolo mihitsy. Lay lafiny ataontsika hoe plastika, zany hoe lay maha olona ny olona ety ivelany aloha dia tena nalaina tamin'ny endrik'Andriamanitra. Marina loatra fa ny hoe lava oron'Andriamanitra, petakoron'Andriamanitra, zarazara Andriamanitra, fotsifotsy Andriamanitra, lava sofon'Andriamanitra, fohifohy Andriamanitra, zany rehetrany dia mandrafitra lay hoe endrik'Andriamanitra. Zany hoe ny olombelona na inona mety ho endrika hitantsika azy amin'ny lafiny ety ivelany dia izao endrik'Andriamanitra izy, zay marina amin'ny Baiboly manontolo. Itsika olombelona no mety miteny ty tena mba tsy tsara endrika kosa ry olona ry, endrik'Andriamanitra ve? Tena endrik'Andriamanitra mihitsy raha mamaky ny Baiboly isika. Endrik'Andriamanitra ny fahasamihafany ny olombelona. Ao amin'Andriamanitra no hijerentsika ny fahasamihafana. Nin'Andriamanitra natao samihafa isika fa samy endrik'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra maizy azan'Andriamanitra zany ny fahasamihafana. Tsy afaka hitentsika manao hoe ny frantsay ihany endrik'Andriamanitra fa ny malagasy tsy endrik'Andriamanitra, na ny espaniola endrik'Andriamanitra fa ny portugais tsy endrik'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, na ny afrikanina na iza. Ary dia mazava zany zay hotsika manao hoe ny olombelona dia fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Tsy tonga ho azy. Nisy lasitra
ary zay le hoe nalaina tamin'ny endrik'Andriamanitra. Am'izay endrik'Andriamanitra zay de hoy ny filazan'ny bokin'ny Genesisy azy. Anankiray am'izay notsongaina manokana mahendrik'Andriamanitra de ny mahalahy sy ny mahavavy. Hoy izy manao hoe lahy sy vavy no namoronany azy, tapany farany amin'ny 7:70. Lay mahalahy zany sy ny mahavavy dia efa endrik'Andriamanitra. Tsy hoe fahasamihafana ihany, tsy hoe ny bika maha olona feno ihany endrik'Andriamanitra, fa lay mahalahy sy mahavavy koa. Tsy misy zany hoe ny lahy ambonimbony kokoa na ny vavy ambanimbany kokoa na mifamadika am'izay, fa ny mahalahy sy ny mahavavy de samy endrik'Andriamanitra. Ary mazava fa nanaovany azy hoe lahy sy vavy no namoronany azy. Ary eo no manitsy ny fomba fijeritsika ankehitriny. Itsika zay miady zo, miady ny zo, mampifandona, mampifaninana ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa raha jerenao amin'ny Baiboly de zao, tsy misy ambony tsy misy ambany ny lehilahy. Tsy ambany noho ny lehilahy ny vehivavy na ambony noho ny vehivavy ny lehilahy. Tsy zay loatra. Fa zao samy endrik'Andriamanitra ny mahalahy sy mahavavy. Noho zany de zao tokony ho samy fiera na faly am'zany mahalahy na mahaviavy azy zany ny tsirairay avy. Dia eo zany lay hoe mahazava-dehibe ny hoe noharian'Andriamanitra ho lahy sy vavy ny olona. Tsy nataon'Andriamanitra lehilahy daholo zany ny olona. Tsy nataon'Andriamanitra vehivavy daholo zany ny olona. Ary tsy tokony ho aniry ho lasa lehilahy zany ny vehivavy, na aniry ho lasa vehivavy ny lehilahy, fa tokony samy hipetraka am'izay mahendrik'Andriamanitra zay ny olona tsirairay avy. Hivelatra am'izay mahendrik'Andriamanitra zay na ny lahy na ny vavy. Ary izay no ataontsika hoe manitsy ny fomba fijeritsika ankehitriny, ny hoe io mahalahy sy mahavavy io de sarobidy io. Raha mantsy amin'ny lafiny ataontsika hoe genre zay enantsika ankehitriny, satria tsika miala amin'ny soratra masina de ndraindray mamorona karazana genre hafa ndray, sady tsy lahy ny tsy vavy, na sady lahy ny sady vavy. Fa eo de mazava tsara lahy izy de vavy izy, zay ny olombelona. Tsy lehilahy daholo izy, tsy vehivavy daholo izy, sady lahy izy ny vavy, sady vavy izy ny lahy, fa zao lahy izy de vavy izy. Raha afaka malala raha mamerina mamaky ny Baiboly am'izay fomba fijery ray tsika, de betsaka ny voasoroka zay amin'ny fampianarana sy ny fitezana maro samihafa zay hitatsika mitsoka eto ambonin'ny tany. Ny fitezana zay hitatsika mitsoka eto ambonin'ny tany dia mandrava izay mahazava-dehibe ny mahalehilahy, manao zava-dehibe ny mahavehivavy zay. Dia ny fahatelo zay hitatsika amin'ny 7:20 afaka manana de zao mifamatotra am'izay mahalahy sy mahavavy zay lay manao hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mihabetsah ary mameno ny tany. Tsy afaka mameno ny tany, tsy afaka mitombo, tsy afaka mihabetsaka ny olona raha tsy miazona ny mahalahy sy ny mahavavy azy izy. Satria tsy nisarahany Genesisy mihitsy ny hoe lahy sy vavy ny namoronany azy de nitsodrano azy izy manao hoe mihabetsah. Zava-dehibe zany lay mahalahy sy lay mahavavy. Lay mahalahy voalohany indrindra zany, tsy hoe afaka miasa bebe koa satria bebe sandry. Na ny mahalahy voalohany kokoa de ny hoe matanjaka ka afaka miaro ny fianakaviana, tsy zay ny tena mahalahy. Na ny mahavavy koa manao hoe mikarakara tokantrano satria malemilemy, tsy zay loatra. Fa ny hoe mahalahy sy ny mahavavy de tena iankina ny fitomboany isan'ny mponina eto am'izao tontolo zao. Iankina n'lay hoe maro fara mihabetsah mameno ny tany. Raha ohatra ka ialan'ny olona zany foto-kevitra manao zava-dehibe ny mahalahy sy ny mahavavy io, de zao miemotra ny fitomboany isan'ny mponina, miemotra lay tsy voazona lay hoe maro fara mihabetsah sy mameno ny tany. Zany ny zavatra hitatsika rehefa komalala. Zany ny zavatra hitatsika rehefa ialan'ny olona ny fanajana ny mahalahy, ialan'ny olona ny fanajana ny mahavavy, tsy mipetraka tsara am'izay tontolona am'izay toerana napetraka Andriamanitra zay ny olona de zao manjary tsy tratra ilay planin'Andriamanitra, lay fitomboana.
Aleosaratsena manao hoe ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de samy anotsintsinina ny mahala azy. Zazy tsy na ny olona eto ambonin'ny tany de samy anotsintsinina ny mahavavy azy. Ny lehilahy teo vehivavy na vehivavy teo lehilahy de zao tsy ho tratra mihitsy io andininy 7 io manao hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany. Ny baiboly vakitsika io avako malala sanatria tsy hoe avy itsara ny fotom-pampianarana risy ary fa tia anazava manao inona marina moa ny dikan'ny mahala sy ny mahavavy. Ny dikan'ny mahala sy ny mahavavy de zao voalohany indrindra tsy bika aman'endrika eo akory zay mazava ho azy. Itsika olombelona manao hoe lehilahy de lava vehivavy de lava volo, lehilahy de bory volo, tsy maninona akory zany, mety miova am'zany fa zay tena antony de ny hoe zava-dehibe ny mahalehilahy anao, zava-dehibe koa ny mahavehivavy anao, fa ary mifamatotra amin'ny planin'Andriamanitra zany de zao ny fitombony isan'ny mponina eto ambonin'ny tany. Fa ny faharoa de zao koa, ny fahatelo de zao koa izy manao hoe ka mampanipo mameno ny tany ka mampanipo azy ary manjaka amin'ny asan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny bibidia rehetra. Rehefa avy napetrak'Andriamanitra tsara lay hoe mahala sy mahavavy mitombo isa de zao aoka ianareo ahitantana ny zavaboary, mandatera zany nomen'Andriamanitra fahefana zany ny olombelona hitantana ny zavaboary. Le teny hoe manjaka dia tsy hoe manjakazaka akory, tsy hoe mampiasa hery fa mandatera zany hoe nomen'Andriamanitra manda ny olona hitantana ny zavaboarin'Andriamanitra. Ary am'teny hoe nomena manda izy dia izao isam-pamoaka atao amin'izany, tsy tompony izy zany fa mpindrana. Ny bokin'ny Genesis de manazava fa an'Andriamanitra ny tany, ny zavatra rehetra de an'Andriamanitra, fa ny olombelona napetrany nomeny fahefana, nampindraminy fahefana hitantana mandritra ny fotoana voafetra mandra-piala ety izany zavaboarin'Andriamanitra izany. Dia eo no ampifamatotra ihany koa am'le andraikitry ny olombelona. Ny olombelona dia afaka mampanompo tsara, afaka mitantana tsara ny zavaboarin'Andriamanitra ao anatin'ny fanajana ny fahasamihafana izy samy olombelona aloha, ao anatin'ny fanajana ny mahalahy sy ny mahavavy. Raha ohatra ka mikorontana ilay momban'ny olombelona, raha vao mikorotana ny olombelona de mikorotana koa ny fitantanan'ny olombelona ny zavaboarin'Andriamanitra. Rehefa mikorotana lay hoe mahalahy na mahavavy, mikorotana lay fiainan'lay olombelona de manjary mikorotana ihany koa ny fiainan'ny zavaboary hafa satria lay mpitantana mihitsy no mikorotana de mikorotana koa ny tantanana rehetra. De tsy gaga tsika rehefa koa malala raha ohatra ka mikorontana ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty, tsy mandeha araka tokony ho izy ny fitantanan'ny olombelona satria le olombelona mihitsy no mikorontana. Na izy tena ny ara tsy fantatry ny olombelona tsony hoe inona marina moa ny antom-pisiko, ary tsy fantatra tsony hoe inona ny antom-pisiko, inona ny mahasamy hafa ahy am'ry olona ry, zany rehetra any dia manjary mampikorotana ilay fisainan'ny olombelona ka tsy ahafahany mampita itsony ilay fahendrena, lay mahendrika Andriamanitra azy. Afaka malala vaovaon'ny taona, inona ny lesonao anao namakivaky ity taona vaovao ity ianao? Voalohany de zao, aoka ianao ho fier, raha zay nazahoanao azy, ho faly am'izay nanaovan'Andriamanitra anao. Andriamanitra nahary anao de mifalia amin'io mahaenao anao io. Io no itiavan'Andriamanitra anao, io no naharian'Andriamanitra anao, tsy ny mahalahy na ny mahavavy anao ihany fa ny mahaenao anao mihitsy, ny mahamalagasy anao, ny mahazarazara hoditra anao, ny mahafotsifotsy anao, ny mahamalagasy anao, ny mahatsobolo anao, ny mahangita volo anao. Izany rehetra de tian'ny tompo hoe aoka samy faly am'izay naharian'Andriamanitra azy. Aoka tsy anametraka norme isika manao hoe rehefa tsotro zao de ratsy zany, zary napetrakantsika olombelona fotsiny ihany zany. Ka tsy teny manao hoe rehefa vazaha de tsara, fa rehefa malagasy, afrikanina de ratsy, na mifamadika am'zany. Fa
mazava Albert Einstein moa de efa nitemana hoe ny fahatsarana nge miovaovy relative arakaraka ny toerana sy arakaraka ny olona arakaraka ny civilisation fatatsika zany no zany de zao aoka ianao hifaly amin'ny maha ianao anao Andriamanitra nary anao de mifalia amin'ny maha ianao anao manana anao fifaliana amin'ny tenanao aza manana fiforetana na complexe am'izay maha ianao anao fa manana fifaliana tsy ny mahalasy sy ny mahavavy ihany fa endrika Andriamanitra mihitsy ianao na ny habenao na ny lavanao na ny zay maha ianao anao de zao mifalia io mamarina le tenin'ny toro malagasy hoe bozan'ny pataloha de samy mijina am'izay ananana zany hoe zao zany samy endrika Andriamanitra de zao samy mifaly amin'ny maha endrika Andriamanitra ny tenany ary de aoka hoe Paul miteny hoe aoka ny olona samy mifaly amin'ny tenany ihany fa ny faharoa avako malala dia tsy hoe aoka hifaly amin'ny tenantsika ihany sika aoka koa isika hanaja ny maha izy azy ny hafa aoka koa ianao hanaja ny namanao satria tsy ianao hoe ny endrika Andriamanitra fa izy koa de ajao ny namanao itony mametraka anaranaram-bositra indraindray mahazatra atsika any an-tsekoly any itsika indraindray zatra mitsaratsara manao tsinitsinina ny hafa endrika Andriamanitra reny ny tompo efa nyteniny eo amboky ngeny ao amin'ny firan'ny Tsaramasina araka ny Matio na hoe tandreminareo tsara miteny olona hoe foky ianao na manambady olona manao inona koa zay ianao de am'izay fotoan'izay ilay endrika Andriamanitra ao anatin'ilay olona mihitsy no tsarainao dia tsy mety zany no zany dia faharoa zay lesonao anao am'ty taona ity de zao manao hoe aoka ianao hifaly amin'ny maha ianao anao fa aoka koa ianao ho faly amin'ny hafa fa ny fahatelo zay lesonao omen'ny tompo anao koa de zao enao de nomen'Andriamanitra fahazavantsaina napetraka Andriamanitra ho ambony ho izy manao hoe manjaka napetraka Andriamanitra ho ivony zavaboary tsy hoe ivom-panimba fa napetraka Andriamanitra ho mpitantana no zany de zao olona tokony ho endry olona tokony mitondra tena olona tokony ho azo iankinana zany no olona mpanapaka ny zavaboary de avako malala omen'Andriamanitra zany fahefany zany amakivaky ty taony ty ianao miaraka amin'Andriamanitra dia ny afatry ny tompo de zao enao dia ivony zavaboary mpanjaka tsy manjakazaka akory mpanjaka tsy mpanimba akory fa mpanjaka mahay mitantana de nataon'Andriamanitra havokatra ho anao ny zavatra rehetra satria nataon'Andriamanitra havokatra ho anao mihitsy io de zao tsy tokony ho resin'ny fantrany ianao zany tokony havokatra ho anao ny zavaboary tokony havokatra ho anao manodidina anao satria ianao dia mampanompo zany hoe mifehy zavatra rehetra fa nahoana ary no mahantra isika nahoana ny tansy zay rehetra eo amin'ny manohitra atsika olombelona satria nandova ny fahefana nandova ny hotanikaina isika nandatsatra ny aina tamin'ny fahakalana de manjary manohitra maniry tsilo hoe ny boky ny Genesis toko fahefatra maniry tsilo ny tany satria tsy nahintantana itsika fa ny fahotantsika nanjary nanimba ny tany zavako malala io tany zay rehetra nomen'Andriamanitra atsika io de tokony mahavelona atsika eto ambonin'ny tany mahavokatra zay ny planin'Andriamanitra fa matoa tsy mahavokatra de zao ao ny fahotanana ataotsika olombelona nanimba n'ilay tany nanimba ny fitantanantsika ny tany ry havako raha ohatra ka misy ny fahantrana eto Madagasikara mitombo be ny fahantrana maneran-tany de zao tsy planin'Andriamanitra zany esory ao an-tsaina mihitsy fa Andriamanitra tsy manana planina nampahantra ny olombelona ny zavaboarin'Andriamanitra de nomeny atsika mba hahafahantsika mivelona tsara fa raha misy ny fahantrana tsy fahampitsakafo hanohanana eto ambonin'ny tany de zao tena vokatry ny fahotantsika vokatry ny fifakahalantsika Genesis toko fahefatra ny fifamonoantsika ny fifampialonatsika izay miteraka ny fahantrana ny ota ny fankahalan-kaina ny abela no miteraka ny fahantrana tao amin'ny tao amin'ny taranaka-kaina ny ota zay ataotsika ny mahatonga atsika mahantra eto amin'ity tany ity fa raha ny tany zay nomen'Andriamanitra atsika de zao tany mahavokatra fa matoa izy tsy mahavokatra zao satria ny sombany
ny fahotantsika. Rehefa malala ity taona ity de iverena atsika ary ivereno ny hoe za Andriamanitra de ho mpitantana tsara izay omenao ho tantaniko tsara, tsy ny tany ihany, ny fahasalamako ho tantaniko tsara, ny fotoanako ho tantaniko tsara, ny asako ho tantaniko tsara, izay volako ho tantaniko tsara satria nataonao ho mpanjaka. Zany rehefa malala tokony ho tsapatsika fa olona manana zay maha izy azy ny olombelona fa tsy tokony rehefarehefa sanatria andevozin-javatra na sanatria manimba tena ao anatina fidorohana zava-domelina, fatorana zava-mahamamo isan-karazany. Tsy mendrika ilay mahampanjaka izay nataon'Andriamanitra ao atsika zany, mpanjaka ny olombelona. Zany io endrika Andriamanitra. De am'ty taona ity rehefa malala aoka ianao anaja lay endrika Andriamanitra ao aminao, ary atsiary fa mpanjaka angenao zany io, mana zay maha izy azy, nomeny Andriamanitra fahefana, mana zay maha ianao anao, de mifalia eo ampamakivakiana ity taona nomeny Andriamanitra anao ity. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa nataonao ho samihafa zahay, samihafa nalaina tamin'ny endrika ao Andriamanitra nefa. Lasirina tamin'ny endrika ao Andriamanitra nefa. Hany ka dia nataonao ho samy manana zay maha izay anay izay. De ataovy mahay mifaly am'izay maha izay anay izay Tompo. Dia mivavaka raha teoko hanaiky ny fahasamihafana ary anaiky zay toetra zay nomenao anay ka maha izay anay, ny maha malagasy anay, ny mahalahy na ny mahavavy anay, ny fiainana isan'andro izay avahanay de ataovy mitondra fifaliana ho anay. De mivavaka zay Tompo amin'ity taona ity, ampaherezo mba ho mpitantana endry, ampaherezo mba am'izay nomenao anay, de ataovy mahay mitantana an'ireny zahay ao anatin'ny fahazavan-tsaina, ao anatin'ny fahendrena. Aza velanao olona miforotra na olona mahatsiaro ho resy, fa ataovy mahatsiaro fa nofidinao natokanao anjaka, natokanao hanohy ny asanao Andriamanitra, de atao hiasa minjoto, hiasa mpitiavana, hiasa mpifaliana. De manapa Jesoa ao amin'ny tokantranonay sy amin'ny fiainanay isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.